Arak'izany zany de hitantsika fa fanahy masin'Andriamanitra mbola miasa mandraka ankehitriny. Ary fanahy masin'Andriamanitra no miantoka fanasitranana fa tsy tsika. Ny herin'Andriamanitra no miantoka fanasitranana fa tsy ny herintsika. Ny ilaina avy amintsika de finoana sy vavaka. Faranatsika ary ty fampianarana fo sady lavalava mikasika ny vavaka ty. De raha ofezitsika de ny vavaka miankina amin'ny fahatokisantsika ny fitiavan'Andriamanitra. Andriamanitra ray tiantsika. Tsy mila vavaka akory ianareo izy Jesosy de fa tianareo ny Andriamanitra ray, mahalala ny hahasoanareo ary manao zay hahasoanareo. Andriamanitra zanaka moa zany maty ho atsika. Andriamanitra fanahy masina koa tiantsika. Zareo samy tiantsika miasure hoe ara-dalàna zany ny fiainatsika. Jesosy mivavaka ao atsika, ny fanahy masina mivavaka ao atsika. Ary izy zay tiantsika io mivavaka ao antsika io mbola mampirisika atsika koa hivavaka. Zay lazantsika moa zany hoe zay ny misterin'ny vavaka, hoe misy zavatra miafina ao ambadiky ny vavaka fa tena ilain'Andriamanitra atsika mivavaka. Hitantsika tamin'ity série ity hoe vavaka no anamborahantsika ny ao am-pontsika amin'Andriamanitra, iresantsika amin'Andriamanitra, ny fanindrintsika rehetra. Ary amin'ny vavaka no anehoantsika finoana, anehoantsika fahatokisana amin'Andriamanitra, satria rehefa mivavaka atsika de satria matoky fa afaka mamaly izy, ary satria Andriamanitra mahery, Andriamanitra tompon'ny tompo, de fatatsika fa efa voavaly le vavaka nangatantsika. Ianarantsika koa fa amin'ny vavaka no anehoantsika fiankinana fenjo tanteraka amin'Andriamanitra, ametrahantsika an'Andriamanitra ho andriana sy tompo eo amin'ny fiainatsika. Satria tsika rehefa mivavaka de maneho fa tsy tsika ny tompony teny farany amin'ny fiainatsika, fa ankintsika aminazy sy angatantsika aminazy ny faniritsika rehetra, ilazantsika hoe tsy mahavita anazy tsika. Misy olona sasany mamey kiraro, mamatotra kiraro, de mivavaka, de miome ny olona sasany. Fa tadidio, fa le anankiray mamatotra kiraro sady mivavaka iny, ny tena maneho hoe tena ilaiko nao Andriamanitra na dia amin'ny famatora kiraro ary. Ilaiko hery avy aminao na dia amin'ny famatora kiraro. Tadidio fa rehefa marary ianao eny amin'ny hopitaly na tsy mahafatotra ny kiraronao intsony ianao. Zany hoe mbola famindrampon'Andriamanitra no ahafahanao mamatotra ny kiraronao isa-maraina. Vavao isaoro an'Andriamanitra. Ny vavaka no anehoantsika sy ainatsika ny fanetrentena hoe izy no tompo. Itsika de olona ny foroniny, mpanompony. Miantso atsika ho namana izy. Fa zahadiny fa mpanompony koa tsika. Fantsoiko namana nareo izy Jesosy. Fa tsy manala anazy amin'ny fiandrianana zay na de namany aritsika. Andrina mpanjaka tompoina foana izy, andoaleany lohalika rehetra. De mila mianatra fanetrentena eo anatrehantsika amin'ny vavaka. Ialao ny fiavonavonana fa tsy tian'Andriamanitra. Ny vavaka voizitsika koa no ahafahantsika mandrisy ny fakapanahy. Raha hanampy ohatra atsika de azotsika raisina ohatra ny Jesosy zay mialoha ny fijaliana zay idirany, andalovany, de miady-saina izy satria ny devolo moa zany maka fanahy anazy foana. Fa niasa tamin'ny alalan'ny Petera ny devolo hoe Jesosy ianao tsy ho maty zany ianao. De hoy izy moa Jesosy hoe makanisa ty voko ry Satana. Nanomboka teo ny devolo de fa naka fanahy an Jesosy. Ary mialohany nandehanany amin'ny tendrombohitra oliva moa zany tam'le hoe vavaka farany nataony tao amin'ny tendrombohitra oliva, tamin'ny namadian'ny Jodasy anazy. De mbola eo niaudiaudy eo ny devolo amin'ny fakapanahy. De le Jesosy nilaza taloha hoe mandehana nareo aza mitondra vatsy, aza mitondra kapa anankiroa, aza mitondra sakafo. Izy ndray rao no teny eo hoe amizao izy nareo mitondra sabatra. De teny moa le mpianatra hoe ty fa misy sabatra anankiroa.
de eo izy hoe ampy zay de nandery zareo tary ary saika nanankery aminazy le fakapana fa no le izy nivavaka satria izy mivavaha izy nareo mba tsy derinareo amin'ny fakapana fantany fa mafy ny fakapana mahazo anazy de nivavaka izy tao amin'ny tendrombohitra oliva fantany ny sitrapony rainy ary mitovy amin'ny sitrapony rainy sitrapony fa no izy ao anatiny zay fakapana zay mahazo anazy zay nahatonga anazy rehefa nivavaka izy nilaza hoe raha azonao atao de sory amiko ty kapoka ty fantany fa tsy fa zay ny sitrapony Andriamanitra nisotroiny an'le kapoka fa mafy le fakapana de lasa misy fanontaniana ndray mandeha hoe ahoana ary ty kapoka ty sotroina ve ty sa ahoana fa ny fanan'Andriamanitra mampahery anazy nahatonga anazy nilaza hoe kanefa na zany ary aoka ny sitraponao Andriamanitra raha io no atao fa tsy ny anahy hitan'Andriamanitra moa zay de nandefa anjely Andriamanitra ampahery anazy zay ny herin'ny vavaka mampahery atsika miatrika fakapana ary satria moa zany Petera sy ny tariny any sy ny vavaka fa natory zala de vao tonga ry Jodasy le miaramila de tonga de nampiasa an'le sabatra Petera le sabatra efa nampitondrain'i Jesosy tonga de nampiasa Petera fa satria Jesosy nandresy le fakapana tamin'ny alalan'ny vavaka de hoy izy tamin'ny Petera ampirimy ny sabatranao iny fa hoy izy fa iverinao tsy hisotro ny kapokany minoray anazy troko ve anao izy no le vavaka nahazahoany hery hijoro ho say ho vonona hisotro an'le kapoka efa nomenoray anazy satria rehefa nivavaka izy araka ny tenentsika koa fa anjely mihetsika rehefa nivavaka tsika de nidina le anjely maro nampahery anazy de vonona izy hisotro an'le kapoka de tsy nampiasa hery izy zany hoe vavaka no entintsika mandresy fakapana hitatsika koa fa ny vavaka no anehoantsika fiderana an'Andriamanitra izy tsika hoe ny finaliten'ny vavaka ny tanjona amin'ny vavaka de tsy ny ahazahoantsika ny zavatra tiatsika fa ny mba hiderana an'Andriamanitra de nilazaintsika tamin'izay koa moa zany hoe izay no antony angatahana ny hafa iaray vavaka amin'ny zavatra anankiray tsy hoe raha ohatra anao rery ny vavaka 10,000 de mbola 10 ihany no azonao ka raha ohatra hoe olona 20 ny vavaka an'le 10 de lasa mahazo 5,000 ianao 10 nangatanao de 10 no azonao na olona ray na olona 20 ny vavaka anazy fa ny mampiavaka anazy rehefa azonao le 10 de au lieu de hoe olona anankiray no mideran'Andriamanitra am'le fahazoanan'le valim-bavaka de le olona 500 ny vavaka ao an'le 10 miara mideran'Andriamanitra ary Jesosy moa zany de mazava ny teniny hoe mangataho izy fa omeko anareo zany mba hiderana ny anaran'ny ray eo amin'ny zanaka ny fiderana ny anaran'Andriamanitra ray no tena zava-dehibe amin'ny vavaka ary zay no ananantsika tokoa amin'ny valim-bavaka satria fatatsika fa sary piaro amin'ny anarany Andriamanitra ary noho ny anarany mbola tsy mahalany ritra atsika fa mindrampo noho ny anarany fa tsy noho ny fahamarinantsika ary zay noho ny anarany zay sary piaro amin'ny anarany izy ary raha ohatra ka zavatra mikitikitika ny anarany sarotiny Andriamanitra de noho zany rehefa sary piaro amin'ny anarany izy de ny zavatra angatany amin'ny anarany koa zany mahasary piaro anazy ary ny zavatra hiderana ny anarany mahasary piaro anazy azahoantsika antoka amin'ny valim-bavaka zay vavaka angatahantsika moa zany hitatsika koa fa avy amin'ny fanahy masina ny vavaka zay ataotsika tsy avy amin'ny nofo tsy avy amin'ny satana sy zao tontolo zao efa hitatsika moa zany hoe ahoana ny alalana ny vavaka avy amin'ny nofo vavaka avy amin'ny nofo mitsinjo sy mijery ny filan'ny nofo ary ny vavaka amin'ny nofo de arahana fiaiaiana tsy finoana salasalana mamerimberina vavaka avy amin'ny nofo vavaka lavabe satria ataotsika hoe zay no hainon'Andriamanitra le vavaka avy amin'ny nofo de le vavaka manome vahaolana n'Andriamanitra fa tsy le olana ny tokony tenentsika anazy de ampy zay izy marani-tsaina lavitra anao amaly vavaka ataotsika amin'ny fombany izy mahalala anazy de initatsika koa moa zany rehefa mivavaka atsika
de ny anjelin'ny lanitra no mihetsika indrindra moa zany amin'ny ady am-panahy. De hitatsika moa zany zay amin'ny Daniela, hitatsika amin'ny bokin'ny Apokalipsy koa fa le devoly no miampanga atsika eo anatrehan'Andriamanitra. Bokin'ny Joba koa atantsika an'izay zay devoly mijoro miampanga ny mpanompon'Andriamanitra zay. Ary rehefa nalatsaka, rehefa nazera tety ambonin'ny tany ny devoly, hazera moa zany satria teny faminaniana le izy. Amizao izy tsy ety ambonin'ny tany, tena hoe ambonin'ny tany fa eny amin'ny rivotra, fa na eny amin'ny rivotra. Fa lazain'ny Apokalipsy fa hazera tanteraka ety ambonin'ny tany izy ary tsy toetra ny an-danitra intsony, hoe anana anjara hiampanga ny olona masina. Ary rehefa tonga zay fotoana zay de idera feno fiderana ny lanitra fa nazera lay devoly. Zany hoe manana anjara koa tsika mivavaka mandresy an'izay herin'ny ratsy zay amin'ny fiampangana lainga ny mpanompon'Andriamanitra. Hitatsika lay mpisorona Josoa joro mihitsy ny devoly miampanga ny Josoa ao anatrehan'Andriamanitra. De hoy izy lay anjelin'Andriamanitra hoe io tsy hitanao ve olona efa saika maty, efa sahala amin'ny olona nitsoahana avy ao anaty afo io, de mbola ampangahinao foana. De nantsoiny moa zany Andriamanitra, hitsaranao aneo izy Andriamanitra. Zany mahasamafy ny devoly. Misy tsika tsy tokony harary, fa le devoly no lasa miampanga antsika ao anatrehan'Andriamanitra hoe hitanao io le zanakao anankiray io tsy hoe olona tsara fanahy io fa no le izy menao fahasoavana mahatonga anazy mivavaka anao, mbola mitovy am'le nataony tamin'ny Joba. De satria moa Andriamanitra matoky atsika, no le fanahy masina efa nomeny atsika fa atsika tsy atokisan'Andriamanitra atsika, fa no le fanahy masina efa nomeny atsika, de matoky Andriamanitra io zanako io kosa mino anahy marina io, izy devoly tsy mino io. Fantan'Andriamanitra fa mino tsika, fa kosa Andriamanitra marina de porofoiny mazava tsara fa diso devoly. De izy zany tsy izy no makafanahy, fa avelany devoly akafanahy anehoany hoe mandainga le devoly. Na de fa fantatra mpandainga le devoly Andriamanitra tsy manao tsy miprejugé izy, fa fantany io, fa tsy miprejugé, tsy tsarainy alompotony io ny devoly, fa andehana rozy izy. De porofon'ny Andriamanitra hoe tsy hiala aminazy sika. Ary zay maro ny olana amin'ny fiainantsika, zay vokatry ny fiampangana lainga ny devoly. Andriamanitra koa moa zany manovany zay ho tsara foana. De au lieu de hoe ahatonga fahalavona ho antsika le fakapanahy, de lasa mahatonga fahatsarany toetra ho antsika, satria ny finoantsika izy de tsy maintsy porofoina, tezaina amin'ny olana maro samihafa mba ho hita miendrika ao anatrehan'Andriamanitra tsika, satria na ny volamena sy ny volafotsy ary mpandalovina afo. Zany hoe na de tsy avy amin'Andriamanitra le afo, de hiasany koa iny hanatsarana antsika sy ny fifandraisantsika aminy. Ka mila mivavaka zany tsika mampetsika ny anjely, mamatotra ny devoly sy ny asany rehetra, tsika tsy manan-kery tsika anaovana an'izany rehetra zany, fa ny anjely manao an'izany. Tenentsika koa moa zany fa hoe misy anjely eo ambany fahefantsika miasa ao antsika hoy izy ny Hebreo, manompo atsika zay olona masina efa namasin'Andriamanitra raha teo. Hitatsika koa fa mivavaka no hanomboantsika zavatra marobe. Misy zavatra tsy miseho mihitsy raha tsy mivavaka. Na de fa mananome teny fampanantenana atsika ary Andriamanitra, de mbola ilaintsika mivavaka zay vao tanteraka le teny fampanantenana. Tiako tsika mitadidy an'izay tapany anankiray zay. Na de fa misy teny fampanantenan'Andriamanitra ho an'ny fiainatsika, ankoatran'le le teny efa nomeny rehetra moa zany ao amin'ny Baiboly. Satria rehefa zanak'Andriamanitra atsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, de tadidio fa ny teny rehetra fampanantenana ao amin'ny Baiboly de anao reo, efa anao reo, satria efa voavidin'ny rano Kristy anao. Azonao raisina zay teny fampanantenana rehetra tonga de raiso, anao io. Rehefa tsy tokony ho anao io, tsy hitako ny lan'Andriamanitra manome antsika ny boky marobe nefa tsy ilatsika anazy.
fa reo teny reo anao reo. Ary rehefa teny fampianarana koa de anao io ampianarany anao. Fa teny fampahirizana de anao zay, raisy fa anao io. Azo lazaina hoe tsy anaty ranga. Rehefa teny fananarana, anao io. Dinio ny fiainanao, matoa anao mino fanahy masina teny fananarana, mendrika anao zay. Fa Zavamiafina milaza hoe za tsy manota. Mampandainga an'Andriamanitra anao raha ohatra ka milaza an'izay. Zany hoe misy zavatra tsy manomboka raha tsy mivavaka, eny fa na de ny teny fampanantenan'Andriamanitra. Ohatra raha isitsika amizay dia ny fanavotana ny Israely avy Egypta ohatra. Na de fa nitenen'Andriamanitra hatramin'ny Abrahama ary hoe ho babo ny taranaka Abrahama any aorina any, dia havotan'Andriamanitra afaka zao taona, fa misy taona nomen'Andriamanitra. Na de fa teny fampanantenany ary zay, de hitatsika amin'ny Exodus fa le fitarainan'ny Israely no henon'Andriamanitra ka nahatsiarovany an'ilay teny nampanantenainy. Ino moa zany le fitarainana fa amin'ny alalan'ny vavaka. Izay vavaka zay no karazana hoe nampanomboka an'Andriamanitra anao lay teny efa nampanantenainy. Hitatsika fa Andriamanitra efa nanavitra ny Israely hitondra anazy amin'ny tany Kanana. De midika zay fa hoe handray tanana ny fiainan'ny Israely izy. Fa na zany na tsy zany, tsy tonga de nalatsany fotsiny mana, tsy tonga de nimeny fotsiny rano avy amin'ny vato. Nangataka aloha Mosesy. Nangataka aloha Mosesy. Zay vao nanao Andriamanitra. Ny fahadisoan'ny Israely fotsiny de hoe nimenomenona ry zareo. Ry zareo zany tsy tokony no nimenomenona. Fa nilaza fotsiny amin'ny Mosesy hoe Mosesy io, Andriamanitra efa nitondra anay avy any Egypta, Andriamanitra mbola hiahy ny fiainanay aty anefitra, mila rano zahay angatao rano amin'Andriamanitra. Fa tsy hoe menomena hoe aiza ilay Andriamanitra, tsisy Andriamanitra akory. Inona nitondranao anay aty, hovononao aty anefitra zahay, nanina tsy navela fotsiny tany Egypta zahay mba miadana any amin'ny tongolon'ny Egypta. Zay zany ny fahavoazan'le Israely. Ary zay koa zany ny atsika. Zanak'Andriamanitra anao dia manana toky amizay aza menomenona amin'Andriamanitra zany fa tsy tian'Andriamanitra. Efa 10 taona ho izy ny ten'Andriamanitra naminaina am'izany firenena zany. Menomenona lava, tsy mety mino an'Andriamanitra, tsy mety matoky an'Andriamanitra. Ka noho zany, le vavaka nataon'ny Mosesy no vao nahatonga an'Andriamanitra nanome ny fanomezany rehetra. De mbola mitovy amizay koa. Na de fantenen'Andriamanitra ary tamin'ny Mosesy teo amin'ny 12 fa haneho famantarana maro amin'ny mpanjakan'ny Egypta izy. Ary fantenenina fa ny mpanjakan'ny Egypta hanamafy fo. De mbola nila ny fivavahan'ny Mosesy vao tonga ny loza, ary vao tonga koa ny fialan'le loza. Vavaka amizay, nanina olona reto tsy mihaino mihitsy ane ty olona ty. Zay Andriamanitra vao milaza hoe ty ary atao. Nanina ka Andriamanitra fa vao mahay nitombo ane ny asan'ny olona, satria nitaraina ny olona hoe vao mahay nampitombony Farao ny adidiny ny asa tokony atao anay. Zay Mosesy vao nangataka de zay Andriamanitra vao niteny hoe okay, ty ary ataonao, loza manaraka. Zay vao nisy loza. Ary efa tonga koa le loza, tsy najanon'Andriamanitra fotsiny reny loza reny. Fa Farao koa nangataka. Tena ao fa alefako reo olona reo, fantany Mosesy, fantan'Andriamanitra fa mandainga Farao. Fa araka le tenentsika tary aloha mikasika ny devoly, de marina Andriamanitra. Ary izy tsy mitsara olona raha tsy nanao ratsy le olona. Tsy tsarainy Farao na tsy tsarainy devoly na de fa fantany fa manao ratsy raha tsy manao ratsy aloha. De iny ary izy. Ao fa vavako de mijanona io loza io. De voapirofo marina fa ratsy fo Farao ary mendrika anazy ny fitsarana rehetra nataon'Andriamanitra aminazy. De noho izay rehetra zay, vavaka Mosesy, ajanony ty avandra ty, ajanony ty loza ty Andriamanitra. De zay vao mijanona reny zavatra reny. Zany hoe tadidio zany fa ny vavaka atsika no iatombohana zavatra maro be. Aza matahotra amin'ny vavaka. Eny fa na de ny tany fampanantenan'Andriamanitra de mila antsika mivavaka aloha zay vao tanteraka.
Zay mahatonga atsika hoe misy olona voantso mpanompon'Andriamanitra ohatra o pastor, zay no fa fiantsoanao anazy. Fa nohony hoe tsisy olona nivavaka ao anazy de antitra izy efa 20 taona izy zay vao lasa manatanteraka ny antso efa niantsona anazy. Fa raha nisy olona kosa nivavaka ao anazy de mbola tanora izy de efa tanteraka ny antso zay efa niantsona anazy. De am'izay kosa antsika mba hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika, mazotoa mivavaka, mahireza mivavaka, satria zay no lalana hatanteran'Andriamanitra. Rehefa anao mazoto mivavaka, rehefa anao mahery mivavaka matetika. Raha ohatra anao mivavaka adiny 3 isan'andro de lazako ampitombo 2 zay, vavaha adiny 4 isan'andro. Raha adiny 10 isan'andro, vavaha adiny 20 isan'andro. De ho hitanao fa tanteran'Andriamanitra en précision mihitsy, tena hoe bien précisé mihitsy ny zavatra tiany amin'ny fiainanao. Tenao tanterany amin'ny antsakany sy andavany ny sitrapony hoe afaka 2 minitra manao an'ity anao. De satria anao mivavaka foana amin'ny fahatanterahany sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainanao de tena tanteraka arak'izay. Ary tsisy zavatra azo anao, zavatra ratsy azo anao. Tadidio zay. Teny koa moa zany tsika hoe mivavaha amin'ny tenin'Andriamanitra, mba io ny taridalana tsara indrindra ho antsika. Raha iso ny tenin'Andriamanitra de iny hoento mivavaka, sady ampianarana fanahy masina antsika ny teniny no ahafahantsika mifampiresaka n'Andriamanitra, izy miteny amintsika de tsy miteny tsika koa mamaly. Raha iso taridalana foana ny tenin'Andriamanitra, satria io no milaza amintsika ny sitrapon'Andriamanitra. Hoy Jesosy hoe nareo mandinika ny soratra masina satria ataonareo hoe ao no ahitanareo ny fiainana. Fa zay tenin'Andriamanitra zay tanteraka amin'ny Jesosy. Izy no ilay tenin'Andriamanitra. Dinio ny tenin'Andriamanitra. Dinio ny fiainan'i Jesosy. Na de efa vita vakinao manomboka amin'ny voalohany hatramin'ny farany ny Matthieu, Marc, Luc, John, avereny vakio san'andro. De ao no ahitanao hoe ahoana ny fony Jesosy, ahoana ny iza Jesosy, ahoana ny fomba fandraisan'i Jesosy an-tanana ny situation rehetra. De fantatrao kosa ny fomba andraisanao an-tanana ny situation rehetra. Mamindra fo izy, miantra izy, tia izy. De izay no akatsika tahaka koa zay amin'ny fiainatsika. Vakio ny asan'ny apôstôly, vakio ny exodosy. Raha ohatra te ahitanao ahoana koa ny fomba fiasan'ny fanahy masina, de ahitanao ahoana ny fomba fiasan'ny fanahy masina, hoe zao ny ataon'ny fanahy masina, zao ny ataon'ny fanahy masina amin'ity situation anankiray ity. Fanahy masina tonga de mamono izy rehefa misy mandainga. Asan'ny apôstôly zany. Indrindra moa zany mandainga amin'ny fanahy masina. De ahitanao ahoana ny fomba fiasan'Andriamanitra ray. Vakio Exodus, vakio Isaia, ao ny ahitanao hoe ahoana ny fomba fijerin'Andriamanitra ny olona, ny fiainan'ny firenena, fiavonavonana sy ny tary, ny fankahalany an'izany. Vakio Isaia, ahoana ny planin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika tika. Vakio Isaia, ata hijery anao ahoana zany ny fiasany iny amin'ny rivotra, ny herin'ny maizina sy ny tariny. Sy ny herin'Andriamanitra, ny anjely sy ny tariny. Vakio Daniela, Ezekiela, reny ahitanao ny voninahitr'Andriamanitra any amin'ny lanitra. Vakio tsaiko Apokalipsy na fanambarana, reny ahitanao zavatra miafina maro samihafa. Te hanatoky amin'ny famonjena anao, te hanatoky amin'ny finoana anao. Vakio reny teny zay nisoratan'ny apôstôly Paoly. Te hijery anao ahoana no enti miady amin'ny fakapanahy ty. Vakio Jakoba, ampahery anao fakapanahy epistilin' Jakoba. Jery anao ahoana no enti miady hatrany, ahoana no ahafahako miatriky ny fiantsona efa niantsona anahy. Vakio Petera, ahoana ny fitiavan'Andriamanitra anahy ty kay, ahoana ny fandreseko an'izao tontolo zao ty. Vakio ny epistilin' Jaona, io baiboly io feno. Ahoana no entiko fomba fiderako an'Andriamanitra na ao anatin'ny olana ary. Vakio Salamo, hitanao ao fa mbola ao anatin'ny olana Davida matetika no manoratra ny Salamo.
ary sady mangataka amin'Andriamanitra izy no efa mideran'Andriamanitra satria fantany fa Andriamanitra hanafaka ny olona. Ireo ahitanao hery mazotoa mamaky tenin'Andriamanitra, mivavaha amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, vavaha miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Satria ny tenin'Andriamanitra no miazona zavatra rehetra amin'ny toerany. Iny fa na tsy mino ary ny tenin'Andriamanitra Jesosy ny miazona zavatra rehetra amin'ny toerany. Tadidio zay tenin'Andriamanitra taridalana ho antsika amin'ny vavaka, ary ny vavaka tsy maintsy miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa tsy amin'ny tenin'Andriamanitra anao dia mandeha ila ny vavaka ataonao, ary raha feno tenin'Andriamanitra koa anao ka tsy amin'ny vavaka dia mandeha ila ny tenin'Andriamanitra. Zay mahatonga ny olona maro diso hevitra, maro ny olona diso hevitra, mpandinika soratra masina maro diso hevitra. Satria tsy amin'ny vavaka. Raha ohatra anao mandeha mianatra soratra masina 3 taona eny amin'ny seminaire, 4 taona eny amin'ny seminaire teolojika reny, adiny 4 isan'andro mivavahanao. Diako lazana dia hoe ny vavaka no hanazava amintsika ny tenin'Andriamanitra. Matetika antsika mamaky ny tenin'Andriamanitra, mandinika ny tenin'Andriamanitra, mandinika ny Grika, mandinika ny Hebreo, mandinika ny tantara am-piangonana, mandinika hoe ahoana maro samihafa. Kanefa ny vavaka ataotsika dia fanahy masonao ampianara ao ato, amin'ny zavatra ataoko ity, toroy ampianatra anao izy dia hanoro anao izy. Fa raha tsy matanjaka ny vavaka anao amin'ny lafiny rehetra, amin'ny zavatra vakianao rehetra, mitady fitariany fanahy masina foana anao rehefa mamaky, dia lasa mitombo tsikelikely ilay zaho, ilay friariana. Dia rehefa mitombo tsikelikely ilay friariana dia mahazo vana. Dia rehefa mahazo vana iny dia manomboka mihidy ny sofin'ny fanahy, dia tsy maheno intsony tsikelikely ny tenin'Andriamanitra. Dia lasa raisonnement amin'izay no entiny mandinika ny tenin'Andriamanitra. Dia amin'izay ny calcul matematika ny sasany, mampiasa formule ny sasany. Miditra daholo zany zavatra rehetra zany. Dia rehefa tafiditra amin'izay ianao dia ratsy be. Satria ianao lazaina hoe mpandinika sy mpahalala ny soratra masina. Kanefa manampitsofina amin'ny feon'ny fanahy masina izay mpanoratra ny tenin'Andriamanitra. Mino sy matoky aho fa ny fanahy masina hiasa amin'ny teny izay ny fampizarana eto, ary izy moa zany no hiankina antsika, izy no tokintsika, hanazava amintsika ny sitrapony. Ary ny tombavako dia hoe ianao izay naheno an'izao afatra zao, mba hiova ny fomba fivavahanao, hiova hiatsara, mandraisa fanapahakevitra dia aza matahotra, fanahy masina vonona hanampy anao. Amin'ny session manaraka antsika hijery hoe ahoana ny fomba hienotsika ny fanahy masina. Fa amin'izao zany dia hoe matokisa fa ny fanahy masina mampianatra anao. Iray vavaka isika. Saotra anao zay fanahy masina fa vonona mandrakariva ianao hampianatra anay. Saotra anao Jesosy eo fa ianao lay tenin'Andriamanitra tonga nofo, ianao lay voa afafy amin'ny tsirairay amin'izao fotoana izao. Ianao tsy miverina manimnaniraka anao raha tsy mavita nefa nandrahanao azy, koa dia ny teninao zay ianao nafafy tamin'ny fony olona tsirairay, tsy hiverina raha tsy nahavita nandrahanao anazy ane Jesosy. Taovy maniry, ary ampazoto mivavaka zahay ho rano hanondraka ny teninao, satria izay no aniriany teninao. Raha tsisy vavaka dia maty maina ao anaty tany ny teny fampanitenana ho anay. Eny ny teninao dia ho maty foana raha tsisy vavaka, fa ny vavaka ny rano manondraka hanome aina izany. Dia raina ny anaranao Jesosy, dia raina hatramin'ny taloha indrindra, ary mbola ho deranay mandrakizay. Misaotra anao Jesosy fa derainao amin'ny fiainanay koa ny anaranao. Raiso Jesosy ny voninahitra, raiso ny
alehibiazana fa anao izany, tsy anay izany. Mankalazanao hatrany Jesosy amin'ny fitarihanao. Misaotra Tompo, ianaranao ny ivavahanay. Amen.